Araka ny fotoana ny fanomezana tompoko lasa tompoko vavy tafaraketsika manolotra ny araba ho mampirarintsho ary dia manasanao ampanajana naraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'izao takariva izao mafapana ny resaka politika ny makasika ny fampiavanam-pirenena ny fanendrena ny praiminisitra nandimbiny teo aloha ny raharaha izay nitsarana any berija ilay mpitarika ny fihetsiketsehana teny amin'ny anjery manontolo reny reo no vaovao mafapana hoentina amintsika zany amin'ity takariva ity satony any andreo araka ny fanambara teo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany Tontosa io hariva io ny andiany fahatelo tamin'ny fampiavanam-pirenena ny karakarain'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara raha fitinina fohifohy ny fanambarana nataon'ny FFKM dia toy izao manaraka izao ireo hevitra tapaka raha nandinika ny fanontaniana 3 ny filoham-panjakana 5 dia fotoana ny raha nandinika ny 4F izany tsapan'izy ireo fa tompona ndraikitra feno tamin'ny zava-niseho teto amin'ny firenena izy ireo taony mety taony tsy mety raha ny zava-niseho teto amin'ny firenena manokana indray dia nanambara izy ireo fa vonona ny anarina ary ijoro ho modely amin'ny fampiavanam-pirenena ary ifanometanana ihany koa amin'ny fitoniana maharitra eto Madagasikara mba hisiny ny fampandrosoana maharitra ihany koa miantso ny vahoaka ihany koa araka izany izy ireo noho ny fantatra moa dia hisokatra amin'ny fampandraisana anjaran'ny vahoaka avy amin'ny faritra samihafa nidinika manaraka ka ho faritana tsy well ny fotoana tanterahana izany samy nanosony ity fanambarana ity avokoa moa na ity fitiny izay ataontsika hoe fampiavanana andiany fahatelo ny karakarain'ny FFKM izay ireo filodimy rahalahy ny fandimy teto amin'ny firenena tsy nanatrika ny fotoana nanambarana izany kosa ny filohan'ny tetezamita teo aloha andriamatoa andrajoelona tsy midika akory zany fa tsy manaja izay fanambarana izay ny tenany saingy mbola nisy kosa ny hariva teo ary amin'izao fotoana itenenana izao mihitsy aza ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tanterahan'ny mapara miaraka amin'andriamatoa andro nirina rajoelina raha vantany vao tonga moa ny sary dia hoentina amintsika eo ihany na izay fitin'ny fampiavanam-pirenena andiany fahatelo ny karakarain'ny FFKM izay na ihany koa ilay fihaonan'ny tampanao gazety ny arahana tamin'ny mapara s'andriamatoa andro rajoelina fa raha iverenana kosa ny zava-nitranga ny maraina teo dia Nitohy androany ny fivoriana an-tampon'ny ho an'ny filoham-panjakana ny karakarain'ny FFKM samy tonga avokoa moa ireo filoham-panjakana 5 rahalahy niatrika ity fivoriana ity tonga avokoa teny amin'ny Cci Ivato nanatrika amin'ny fivoriana an-tampon'ny fahatelo ny karakarain'ny FFKM amin'ny filoham-panjakana 5 ery mampianina Didier Ratsiraka Zavelberge Marc Valmanana ary Andry Rajoelina ho an'ny filohan'ny tetezamita manokana raha lalinina ny fanambarany tamin'ny mpanao gazety teo am-pahatongavana nanana eritreritra ny hivoaka ny efitra amin'ny fivoriana ny tenany tsy toy ny mahazatra ny fomba fidirana andriamatoa Andry Rajoelina nanantona kokoa ny toerana misy ny mpanao gazety ny tenany raha nanontaniana mikasika ny fanendrena praiminisitra izy dia laza fa hanao fanambarana eny amin'ny Cci Ivato dia ahoana me praiminisitra vaovao tsy tanteraka anio fifanindrina andriamatoa Andry Rajoelina no fanambarana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Cci Ivato io nijanona niatrika amin'ny fivoriana ny tarihan'ny FFKM ny tenany tafiditra tao anatin'ny fandaram-potoana ny fivoriana an-tampon'ny fahatelo ny filoham-panjakana ny fanomezana valiteny momba ny fanontaniana 3 na roson'ny FFKM fanontaniana izay mifantoka amin'ny fampiavanam-pirenena ary ny fampandrosoana raha ny fanazavan'ny mpandray anjara tao anatin'ny fivoriana dia novalian'ny filoham-panjakana an-tsoratra ny fanontaniana ary natolotra tao anatin'ny fivoriana naravina avy eo ny valim-panontaniana avy amin'ny filoham-panjakana tsirairay sy ny mpanolontsaina izy ireo